filira, fitsipika, literatiora, riba fanabeazana, malagasy ranoray, filira, iresahana ireo fomba fanoratra, fiforonana teny, ireo fiteny marina, fanazavana ny atao hoe kanto, ny karazany sy ny firafitra, literatiora isamparitra, kabary sy ny sisa, famelabelaran-kevitra, fanorona ny fomba isan-karazany. Filira, isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora. filira iarana amin'ny tsy lavina Julia Dibiny ny aina. Eny ary miarabantsika rehetra amin'izao alatsinainy 9 Jona 2022 izao ny fandarina filira indray zany no iarahantsika izao dia iarabana manokana reto namana avy amin'ny fobe momba ny teny ny akademia malagasy reto dia eo docteur Olivasy, docteur Victorine miarabanareo tonga soa tanatin'ny fandarana. Faly mirabanao tsy lavina ary fary miarabany piaino ihany koa hatrao maraina izao. Faly miarabany tsy lavina zay manotra ny fandarana ary faly miarabany RDB manontolo indrindrandrindra ny mpianaotsika an'ity fandarana ity. Ia, vao maheno feon'izy maravavy anareo dia mazava ho azy fa somary miova loko kely indray zany tsika ao anatin'izay resaka izay dia ny loha hevitra ifampiresantsika ao anatin'ny indroa alatsinainy misisy dia mahakasika ny Mikea zay no resantsika dia mazava ho azy fa misy ireo tena hoe Mikea tena teratany di Mikea ary misy ihany koa nefa ny hoe ireo zay nanao fanadihadiana mahakasika an'izany dia eo ihany koa nefa hoe mpitay nanao ny fikarohana tamin'ny alalan'ireo boky isan-karazany dia izany rehetra zany no avondrona ao anatin'ny indro alatsinainy dia eto aloha ho fantaritsika zany ho amin'ity androany ity no hoe inona tonga antsika hisafidy an'izay aloha hevitra izay dia ny amin'ny heriny azo atao fe mampanantena hoe iso avy misy tokony fa izy moa anaty fitondram-panjakana tsy tompon'ilay fotoana hatreto aloha dia manaiky izy hoe raha tsisy fifansoan'ny fotoana zany fifanindrin'ny fotoana dia ho avy izy. Ia, dia isy solotena zany amin'izay fotoana izay eny ary dia ndao ary mampifantaritsika hoe inona ny tena na resy lahatra atsika andray ity loha hevitra Mikea ity. Ia, mananitra ny araba aloha zany antsika rehetra dia araka mahazatra moa zany rehefa misy loha hevitra atao ohatran'ny ireo ohatran'izao zany ohatran'ny hoe Mikea ity dia maka olona maka vahiny tsy vahiny ihany tsony moa zany docteur Victorine satria efa ibetsaka izy niteto dia maka an'izay olona nanao fikarohana manokana izay nandeha tany atoerana nahita an'ilay faritra dia izy zany no olona nanao an'izay fikarohan'izay dia nandeha tany amin'ny toerana fonisy tany atsola dia nandeha tany atoerana dia izay ny antony hoe aleo le tena tompon'ilay fikarohana mihitsy no entina eto dia izy zany no hitondratondra ny fanazavana rehetra atsika moa raha misy material hotetenina dia anampy ihany ary mino fa misy zavatra tsy ho hainy tena ihany koa ambarany efa dia miditra ho mpametraka fanontaniana. Tsara fotsiny manamarika fa dinin'izao azo nareo atao sady manoatra SMS hoanay amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 zany manodidina an'izay hoe Mikea izay no resantsika indrindrandrindra ho an'ny rehetra zao dia hoe any Toliara zay fotsiny fantatra olona fa na le toerana tena hoe mamahatra le izy ary somary manano sarotra kely dia hoe ay zay avy any rehetrarehetra ve zany dia efa Mikea daholo ndao docteur. Mananitra ny fiarambana indray zany antsika ampian'ny radio Don Bosco izay moa zany fony mbola nianatra tany dia efa nanitsidika an'io toerana misy ny faritry ny Mikea io dia fa mpampianatra izay taty aoriana taty dia mbola nandeha tany koa nitondra mpianatra dia nandeha tany amin'ny faritra dia ny faritry ny Mikea moa zany dia ny faritry ny manomboka eo amin'ny Toliara II hatrany Morombe anelanelany io zany ny faritra misy ny Mikea. Fony tamin'ny voalohany zany mbola mpianatra izahay
dia efa ny fanakalo hevitra tamin'ny olona tany zany, tamin'ny olona hoe amin'ny teny frantsay izy autochtone, le tompo tanàna, tompo toerana, ny tena mponina ao amin'ilay faritra zany. Dia ny fanakalo hevitra tamin'ny zareo zany zay dia nanontany hoe iza marina moa nareo reto, dia niteny izy hoe zay nge izy gasy mitovy aminareo dia avy teo dia ny tsara ho fantarina koa zany tamin'ny dinidinika ny fanaovana tamin'ny zareo reo sy ny fandinana boky sy ny mpampianatra azy nampianatra ny koa nanazava n'io zavatra io. Dia zao zany no azo ambara tsy atao metsipiriany fa ambangovango ny vetivety fotsiny. Dia elometaona zany ny fidirana ahafantarana ny Mikea voalohany ohatra ny olo teto Madagasikara rehetra tamin'ny taonjato, ataontsika hoe tamin'ny taonjato elabe tsy voafaritra tsony satria tsy tadidy tsony fa lovatsofina no ahafantarana azy. Dia nisy olondia ohatra ntsika eto Madagasikara na tany faritra atsimo na tany faritra avaratra na teto ampovoantany ara, dia nisy an'teo olondia zany dia atao anatiny efa nisy Mikea tamin'izany. Dia manaraka an'izay rehefa tonga ny fanjakana merina satria anitatra ny fanjakana zany andrinam-pinomerina zay nitoizany ny zanany radama voalohany dia nanitatra tany Toliara ohatra nanitarany tany amin'ny Betsy misaraka, tany amin'ny Betsy leo tany amin'ny Tenosy, tany amin'ny Tandroy isan-karazany. Dia ny faritry ny Toliara kosa nandehanan'ireo olona anitatra fanjakana dia nandositra akoatrany hoe ny olon-dia taloha tamin'izay dia faharoa zany olona nandositra le fanjakana entin'ny merina zany na ny fanabeazan'ny merina ny fanjakana. Dia ny fahatelo dia ny fahatongavan'ny mpanjanakasika zany ny frantsay zay olon'ny galeny zany tamin'izany fotoana zany nanitatra koa izy ny fanjakana hoe aizandray no anaovana anito fanjanahana reto. Dia nandositra koa zany ny olona avy ao Toliara satria Masokoro sy Mahafaly zany no tena betsaka tamin'ireo olona nandositra nakany anaty ala. Dia zay zany ny ataontsika hoe fifindramonina sy nahatompo tanàna ny Mikea tamin'io faritra io. Dia mandraka ankehitriny zany dia mbola ireariandry zareo zany ny maha Mikea. Tsarao marina koa fa tamin'ny voalohany dia ny faritra misy an'io Mikea io ala voajanahary mbola tsy nidiran'olona raha tsy ireo olona reo zany nondritra tao voalohany. Dia ny anaran'ny ala io zany Mikea dia lasa anaran'ny olona monina ao amin'ny faritra zany ao anatin'ny ala koa zany ny Mikea taty afara taty. Zay zany mikasikasika ny fahatongavan'ny Mikea tany amin'ny faritra manelanelany an'ny Toliara faharoa sy Morombe io. Tiako moa zany namaly ny teny slavina teo hoe inona ny antro hisafitarana ilay roa hevitra fa misotranao nanazavazafa an'izay fa ny antony safitarana an'ilay loha hevitra zany mara fa be dia be ny foko eto Madagasikara. Ny fandarantsika moa zany dia nankendry indrindra zany ampahafantatra zavatra lehibe zany manana maizy azy eo amin'ny teny, eo amin'ny fomba, eo amin'ny littérature, eo amin'ny riba, zay ny maha-FILIRA azy. Dia rehefa jerena io Mikea io dia misy aretsaina be dia be mbola voatazo ny zareo ka zay nazavainao teo zay hoe tsy nanaiky lembenana tamin'ny ilay fahefana miditra eo amin'ny tontolony izy fa lasa nandeha. Dia rehefa nifindra-monina izy ny kolotsainy sy ny ribany zany nentina nanaraka azy ka tsy mbola nisy zay le fifandonana riba samihafa zay. Satria rehefa misy riba anankiroa mifandona manko matetika azy matanjaka raha toa karena no mandresy dia milavilefina ka izy zany nisafidy ny hiataka foana dia eo no mahatonga ny hoe na efa niditra tamina fandrosoana tandrefana toy iny sika dia mbola nitazona maizy azy ny Mikea. Dia zay lafin'izay zao antony anankiray ny safidianana ny resahana ny hoe Mikea atao amin'ity fandarana ity. Dia manana maizy azy mitahiry ny kolotsaina le tena hoe mbola riba tranainy
nefa ny amin'izao fotoan'izao koa dia fantatsika fa somary ohatran'ilay fiarahamonina zany a raha eritreretiko zany a hoe somary tantontondoza kely nona tetikasa anankiray zany misy any amin'ny faritr'i azo tenenina kely fotsiny ve tompoko ny momba an'izay ia ndao ho resantsika amina papezateny ny amin'ny resaka tetikasa resana eo moa le vary moa resana fa amin'izay rehetrarehetra izay zany ilay tontolo iainan'zareo no resana hoe voakasika ao anatin'le izy dia io le resantsika hoe tanandomindoza kely izy satria le zavatra iainana mihitsy no voakasika ao anatin'ny araka ny voalaza teo ilay ala aloha nantsoina hoe Mikea izay le nyresantsika teo inona mpiovan'le anaran'zareo ponao anatiny dia raha iny zany voakasika dia mazavaso mahakasika ny fiainan'zareo le izy dia zay le tanandomindoza kely ilay izy ia raha miresaka tsika le hoe foko Masokoro Mahafaly ireo ve zany no tena mandrafitra n'le hoe Mikea izeny tompoko ireny no mandrafitra ny Mikea kanefa rehefa amin'izao fotoan'izao zany a tokony efa manana ny fokony izy dia ny foko Mikea koa zany manomboka amin'ny hoe ala dia ny fokon'olona dia lasa zareo zany a tamin'ny adihevitra ny fanaovanay tamin'ny roa taona lasa dia te hahazo anarana foko kory zareo dia ny foko Mikea tsy tafiditra ao anatin'ny foko 20 zany ny foko Mikea io zany rehefa dinihana ary azonay mirahavavy reto mihitsy manambara fa na zay telomy anankireto zany zay telomy anada reto fa tsy 20 araka ny teny zay tenenina foana io tsy 20 fotsiny ny foko eto Madagasikara fa mihoatra ny 20 mahery mihitsy 30 mahery ara ohatra fotsiny zao a ny any amin'ny faritr'i Toliara be dia be ny tokony foko ho tafiditra fa ny fanjanahana fanjakantany fanjanahan-tany frantsay no namaritra hoe 20 fotsiny fa mihoatra lavitra be mihitsy ka ny Mikea zany ary olona Mikea mihitsy misaka tamiko fa tokony ampidirina anatin'ny foko io mihoatra ny 20 koa zany a ry zareo dia manaraka an'izay a marina ny tenin'ny docteur Olivia teo fa ny ribany zany tandindomindoza marina fa ny Mikea manana ny sata maha-Mikea azy na eo amin'ny teny na eo amin'ny tamitarany na eo amin'ny fomba mampanaony a dia tokony manana ny azy manokana ny Mikea na dia olona ny findramonina ara nitarana taty a araka andraisantsika teo dia tokony efa manana an'izay tanjona zay zareo hoe tokony manana ny foko miavaka manavaka anay zay ty amin'ny faritry ny Mikea zay tsinona fa ny Masokoro sy ny sakalava sy ny karazan'olona maromaro no namorona an'izay fierena tao anatin'ny ala zay zany manana ny ribany manokana zany ary zareo reo dia mialatsiny fa tena mahaliana be le izy aloha indrindra nisy resaka teto mampifandray zany nataontsika mikasika ny vazimba indraindray manko raha miresaka amin'ny tanora ankehitriny dia misy filazan'zareo zany hoe manakaikikaiky ny vazimba ry zareo hoe ny vazimba zany dia siaritsaritra mihitsy ny lazana azy vao eo fampiresaka tamin'ny tokony andraikitra tao ambany tao dia izy hoe le Mikea resanareo androany ve le olona fohy kely ndahoary tompoko toy izy dia zay manko ny hoe le fanontaniana hoe ny vazimba araka nefa fanazavana teto dia le olona nanaraka n'ilay fisarahany ilay tany dia le olona le apahana olona tao amin'ny tany be ny Afrika nanaraka ny kisaka taty amin'ny ina zany Madagasikara le olona voalohany teto Madagasikara dia ny vazimba dia tamin'iny raha mahatsiaro an'le fanazavana tsy voatery olona fohy le vazimba dia inona moa le anarana nanonanao azy teto dia avy eo tsy marihana tanteraka hoe nakao amin'ny Mikea izy fa teto Madagasikara fa nieritreritry ny olona amin'izao fotoana izao dia hoe ny Mikea
dia ilay olona voalohany teto Madagasikara vazimba izany ka manakory ny vazimba moa zany efa niresahandray aman-dreny zokiny teo alohanay teo ary talohan'izay izay mirahavaha fa nanazava koa ny atao hoe vazimba tao anatin'ny fisarahan'le tany niala nikisaka zany le nitapany Afrika Atsimo teto Madagasikara izay nisarahany ny ranomasina zany dia ny oazimba zany amin'ny fiteny Swahili na amin'ny fiteny afrikana zany no teny voalohany dia lasa rehefa ponina tao Madagasikara le olona reo zany efa nisaraka zany tamin'ny vanim-potoanan'ny gondoana zany tamin'izany fotoana zany dia ny oazimba zany lasa hoe vazimba be dia be ny teny indonésiana teny Swahili teny afrikana lasa rehefa ponina atao hoe malagasy zany tsika dia niova arakaraka zay zany dia le teny ka ny vazimba zany araka ny tenen'ny docteur teo dia olona voalohany teto Madagasikara nisy daholo nanerana Madagasikara hatrany varatra ka hatrany atsimo andrefana indrindra moa zany fahita-mpivoatany dia akaikatsika eo misy mbola misy taranaka teto mihitsy tamin'ny fandarana roa teto mihitsy tamin'izay hoy izay dia taranaka vazimba dia ny vazimba zany oka mba amboarina zany ny saitsika hoe tsy olona fohy tompoko ny vazimba fa olona lava goavana fa ohatra hoe le vazimba fanahy indray hafa indray iny ny kokolampo ny vazimba ny zazavavin-drano resaka hafa indray iny fa ny olombelona voalohany teto dia tsy fohy fa olona lava ranjanana fa diso zany fiheverana mbola anatiny manao fanadidina zany zay rahavavy reto amin'ny famakina boky sy ny fitantarany manampaizana fa hatram'izao aloha araka ny fahafantaranay azy dia tsy olona fohy mihitsy ny vazimba fa olona vavety ngitangita volo mainty aloha izy fa tsy fotsy mbola tsy nidirany ny fifangaroana taranaka zany ireo vazimba reo manoloana indrindra nylay hoe manana ny tantarany manana ny teny manana ny fomba manana ny ribany zareo Mikea misy ihany koa nefa le fandrosoana ankehitriny manahoana zany ny fiaim-piainany zareo amintsika miresaka zao ny ao anatin'ilay faritra ny Mikea lefa le any anatin'le atiala mihitsy manahoana ny fandrosoana ny fampiasana ny jiro elektricité tony sy ny sisa amin'le fanadidina nandehananareo tany mitondra mpianatra sy ny sisa za ngamba no akan'izay handray an'izay valin'ny fanontaniana napetraky tsy lavina teo ankehitriny zany tokony fantaritsika aloha zany ohatra nina moa zany ny fiainany zareo teo alolo teo fa ny aina atao anatiny atao hoe fiazana ny haza biby dia naka nitady tantely dia naka an'ireny ohatra hoe sosa zay ny fiteny any sosa amin'ny teny frantsay hoe tubercule zany dia ohatra hoe ny aty izy ovy ala fa fiteny zareo any sosa reny no ny ainany no ny sakafony dia ireo zavatra azo hanina mivantana zao ny tantely ataony ohatra ny loka zany miaraka amin'ny sosa eo dia tsy mba nanana vilany zareo taloha tsy nanana vilany fa ny afo aloha fa nafantatra afo izy dia namelona afo ary ny afo karazana nahazahoan'ny afo dia tsy resaka hoe afokasika ho ankehitriny fa fosera misy hazo lavalava eo dia aloany eo ampovoany dia ahodiny amin'ny tanany eo le hazo lavalava dia iny no azahoana afo dia nahay mitono zany izy ohatra ny olona rehetrarehetra tany amin'ny fiatomboan'ny na olombelona dia ny aina atao anatiny zafady anaovako teny frantsay kely chasse et cueillette mihaza sy ny oty mihaza izy ny biby azo hanina dia natonony rehefa nafantatra afo izy tsy manana vilany hoa izy teo fa ao anatin'ny afo ao anatin'ny tany misy lavenina ao no nitonoany andreo sakafo reo dia reny zany no mivoatra izy ankehitriny satria na ny vazaha na izahay mpianatra na zay fampampianatra ankehitriny dia mitondra zavatra ho anin-jareo mitondra fandrosoana zany
dia tarina taty fa mahay mahandro amin'ny vilany. Dia nanontany mihitsy lavina teo hoe ahoana ny fampiasana ny électricité. Mbola tsisy électricité ndirama aloany fa ny fanetiny zareo tarina koa ohatrany hoe ny avalay fa misy le panneau solaire any fa misy an'ny isan-karazany. Mbola ho tonga eto moa zany rakoto vao nazava bebe koa an'izay manaraka dia izy nazava an'izay fa efa mandroso tsikelikely zany ihany, efa mahafantatra jiro izy ohatra hoe jiro kapoaka efa tondrahan'olona aby izy zareo ny afaka miakatra ty an-tanàn-dehibe, afaka miakatra ty izy dia mividy entana vidy zavatra fa le talohabe zany resahana zany zareo hatramin'izao mbola misy olona misalaka. Dia izay zao nitondra akanjo kilaoty pataloha hoan'ny zareo dia manao izy. Dia tamin'ny andron'ny président Ravalomanana dia efa nisy sekoly naorina tany fa fanosorana nge zany fa tsy ohatra ny taloha tsony zany. Dia zao rehefa tonga indray ny panneau solaire sy ny karazany dia manomboka miamivoatra tsikelikely ny fiainana fa ny ribany ohatra hoe zareo zany dia mbola mino ny fisian'Andriamanitra zanahary, mbola manao culte des ancêtres izy ny vazaha, mbola manompo izy manompo ao amin'ny kristianina dia atao hoe manompo sampy fa nay mpandalany riba tsy manompo sampy izahay na ry zareo Mikea fa manompo ny razana malagasy. Rehefa misy maty ry zareo dia ohatra ny atsika ty an-tanàn-dehibe na ty amin'ny ataontsika hoe efa manana civilisation entitra sy efa ara-dalàna dia efa manao koa izy fa tsy adinony mihitsy ary tsy laozany le fomban-drazany hoe mandevina dia mamono lamba. Taloha izy rehefa nanontaninay zany reo Mikea reo dia niteny zareo hoe zay taloha fa mandevina dia ataonay anelanelan'ny vato. Misy vato zany dia takotako fanafotsiny izy asiana atao anatin'ny hazo dia takona dia atao asitrika anatin'ny vato. Fa zao zareo fa misy faritra zany fa mandevina mihitsy izy dia fa mividy lamba ty amin'ny aty Toliara ty dia morosany ny razany. Dia izy zany manaraka an'izay fomba mampanao ry zareo any. Fa nisy tena hitako mihitsy nisy fiovana tsikelikely mihitsy ny fomba mampanao zareo teo amin'ny fandevenana, teo amin'ny famorana. Taloha zareo dia ohatra hoe bararatana hazo fotsiny rangitina tsara dia iny amorana zaza. Dia zao efa afaka maka dokotera avy aty an-tanàn-dehibe zany mandeha makany. Dia misy namanay dokotera raha kakabe mihitsy izy hoe aleo izy aty ihany zareo mamora toy izay ihany anay mbola asiana alcool tadiavana alcool landihazo sy ny karazany fa ny zareo ravikazo hoditrazo ireny fotsiny natetiny an'le fery 2 andro 3 andro dia efa sitrany le zaza mampiasa borona hatramin'izay. Fa ny atsika hoe civilisé aty an-tanàn-dehibe mbola asiana alcool dia herinandro tapabolana 2 volana vao sitrana. Ny andro zareo Mikea 2 andro 2 andro dia efa sitrana ary tsy adino koa zany any amin'ny faritr'iny natao hoe ethnomédecine satria zay nanaovako fandiniana koa zany io amin'ny ethnomédecine io fa ny katrafay satria be dia be katrafay ihany dia iny katrafay iny na ny hodiny na ny raviny dia iny mahasitrana na le somary ditidity iny mahasitrana aretina be dia be zany vao maika moa zany sotroina dia manasitrana ny vehivavy vao avy niteraka ny ratra isan-karazany dia afaka ka io katrafay io zany dia efa nisy manampaizana taty afara taty ohatra razokonay zany zao dia ny katrafay nanaovana huile essentielle dia anasitranana zavatra be dia be fitahedy ve ny anarany any Toliara dia andrana soatoavin-drazany aoriana anarany ny any ambositra satria mianakavy zany dia manao an'io resaka ethnomédecine daholo zany zay dia izay nanisany nanaovako an'io fandiniana mikasika ny katrafay any amin'ny faritra Mikea zany tena fanafody zany io hazo io na io zava-maniry io.
ia amin'ny lafiny hoe satria tsika mitety hoe efa nisy fandrosoana tonga tany resaka fanabeazana no andresantsika teo manahoana indray zany ny fipetraka fanabeazan'izay lasa misy sampanana rove zany amin'ny resaka fanabeazana ho andry zareo misy le manaraka n'le fanabeazana izay ohatry ny ainany rehetra ty andrenivohitra misy ihany koa ve nefa le hoe fanabeazana mifanahaka amin'ny efa noentim-paharazana teo amin'ny alalan'ny mozika amin'ny alalan'ny fampianarana ny raha anaran-draha avikazo ny sisa misy fivahany sala amin'izay ve sa hoe samy mandeha any an-tsekoly dia aveo indray ny tapany hariva samy makany anaty ala mamatatra momba ny ala sy ny vokatsoa azo avy amin'izany rehetrarehetra any amin'ny faritr'i Mikea zany a commune antany meva zay moa koa no anisan'ny notidina avore ao amin'ny tanàna ao ataotsika moa fa tsy tena tanàna moa zany fa trano efa amin'ny sitokotoko efa misy tafo fanitso an'izao dia ny FLM efa nanangana zavatra ao zany ankoatra ny fitondrana tamin'ny andron'ny ravalomanana dia fa misy fivoarana zany tany dia ny FLM fantondra fivoarana tany ny mpianatra koa fantondra fivoarana ny vazaha isan-karazany manao fandinena mikasika amin'ny Mikea dia mitondra fivoarana fa izao araka ny amaliko ny teny tsilavina teo zany dia hoe makany ampianarana aloha zareo dia teo makany anaty ala indray misy an'izay rehefa tonga ny mpampianatra tamin'ny andronay mbola mpianatra taloha mbola tsisy sekoly tamin'izany dia rehefa tonga izahay manao voyage d'étude dia mamory ohatrany misy fokotany koa zany fa tsy zay nanandranao azy tsy fotany tsy fasapokotany fa fivondronana zany dia vorin'ny lehibeny zany ny ankizy ny tanora hoe misy olona tonga tianome anareo fanabeazana dia tonga andreo dia miaraka daholo izy rehetrarehetra na olon-dehibe na vehivavy na tanora na zaza zany dia miaraka dia omena fanabeazana omena hafa maoko natao hoe fampianarana sy natao hoe fanabeazana kanefa misy itovizany ny fampianarana dia fanolorana fahalalana fotsiny omena ny olona fa ny fanabeazana dia misy fitariana fitaizana mba ho tonga amin'ny tanjona zay irina zany ireo olona ireo dia nentinay tamin'izay fanabeazana sy fampianarana napikambanay dia nampianatra zay hoe ohatra fotsiny no alaiko ty ohatra hoe ny fahadiovana satria tsy dia misy rano neny ihany kanefa tsy arakaraka ny tsy mampisy rano ihany ny fahadiovana ny fahalitoana madio ny olona any na tsy dia misy rano ary manana fomba mampanao izy ialana amin'izay zavatray io ravikazo raha vao mahita rano izy dia mampiditra ravikazo dia izy sao dia misy rano telo any vehivavy dia ohatraohatran'izay ka rehefa nomena fanabeazana zany mena fampianarana aloha hoe zao natao hoe fahadiovana sy fanadiovana nefa niany tsisy rano firy dia omena ihany izy fampianarana hoe rehefa mahita rano dia zao no tokony atao fa beazina kosa ny ankizy hoe anareo zao tsisy rano ohatra rehefa mahita rano dia tokony mba makany amin'ny fivoarana zany dia ohatran'izao mba tsy andehanany amin'ny dokotera foana satria ny aretina moa matetika dia azo avy amin'ny loto kanefa mahagaga amay tsy dia marary loatra ny olona any dia vao maheno zavatra tsy metimety amin'ny any izy dia efa fantany hoe makany amin'ny katrafay makany amin'ny ravikazo dia efa sitranao azy izy fa tsy mila makaty fa aretiny be mihitsy tena fa tsy vitan'zareo zay vao lanjaina makany amin'ny tanan-dehibe zany olona ka mandiko farany teny tsilavina teo zany dia hoe rehefa tonga zany ny olona hampianatra na nome fanabeazana dia avory zareo dia zao fa misy lakilasy dia ao an-dakilasy zany no mianatra fa zareo zany beazina tamin'ny voakely hoe reto ny fanafody azo ampiasaina ohatra anasitranana aretinandoha areti-kibo arety folaka ohatra ny ankizy kely dia fa beazina amin'izay dia rehefa tonga amin'ny 12 taona 14 taona izy dia efa afaka mitsabo sahady fa tsy hoe voatery olon-dehibe efa antitra 50 taona na 70 taona fa satria fanabeazanao zany ny tatana azy mandrapahatonga ny fahalehibeazany dia efa manana fanabeazana sy fampianarana zany ny mpianatra ny olona amin'izay fotoana izay ary fa misy mpianatra na manao CP zany ihany zao manao PPC zany ihany zao satria
ny fitondrana teo aloha dia ny fitondrana tarinany président Ravalomanana koa tamin'ny andron'ny président voajanahary Mikea dia fa nitondra fanabeazana sy fampianarana tany koa ny mpampianatra vitsivitsy ary nanome fitaovana entina mianatra sy entina hibeazana ireo olona any amin'ny faritr'i Mikea ireo. Zany hoe mira zotra zany ny fampianarana moderna sy ny nentin'ny riba sy ny fomba eo an-tanàna. Eo manko misy le hoe tsy mbola nisy ny fifandonana tamin'le resaka fanabeazana sy ny sisa dia iny ihany koa no tena isehon'le tena malagasy ny malagasy moa zany satria araka ny voalaza teo dia hoe isan'ny malagasy ny Mikea araka ny resantsika teo mba tsy ho very ilay kolotsaina efa misy ndray nahazo indray ny fivoarana avy any ivelany hoe sera malagasy ty fivoarany dia anahirana zavatra izay eny tompoko izay no atsasakadiny voalohany ny fampiresantsika zany nitondrana famelabelaran-kevitra raha mbola misy moa zany ny fanampanazavana mety mbola ho voarahana eo dia hoentina hiatrany miankina ihany koa amin'ny SMS sy ny antso zay resanareo eto fotoana zao anamariantsika fa azo raisina ny SMS sy ny antso mivantana. Sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana. Sehatry ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS. Tsy miova ny larina fa ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09 reo no miantso mivantana. Ho an'ny SMS kosa dia ny 033 08 850 02 zay zany no antsoinareo amin'ny fotoana toy izao. Dia hoy ianareo ato anatin'ny SMS nareo ato milaza manao hoe fa maninona le Mikea no tsy tafiditra ao anatin'ny foko valambin'ny folo dia zay zany aloha valiana fa ankoatran'izay ihany koa hoe ilay fanoratana n'ilay Mikea mihitsy ngamba no andeha ho tononona ihany koa mba tsy ho diso. Dia valiriko izay tsy lavina mariako aloha ho antsika zany eto ampovoantany zany tena mandiso fitenenana. Mikea no anonona azy aty satria nisy vazaha zany le fanaovana le tsindrim-peo ny anjareo zany any amin'ny no milatsaka ny tsindrim-peo amin'ny farany fa ny io tompoko dia Mikea fa tsy Mikea. Mikea zay zany no antsika zay zatra nanao Mikea oka mba le teny avy ny faritra mihitsy mitenenana azy ohatra hoe Mikea. Miaraba tompoko. Manana tompoko. Efa tafiditra mivantana afaka miresaka. Manana tompoko. Ia. Ie. Toy izy fa efa voarainay no. Saika amin'ny tany fotsiny hono le inona moa zany tena mahatonga hoe vazimba viary maloatra ny olona ohatrany hoe fanaovana zavatra hoe sy ohatrany hoe fanaovana arabe sy ny tariny sy ny kalaboro ny inona miangabe zafo dia inona zany teny tady an'ireo zavatra ireo sy hoe anazadolona ratsy dia Ia, somary mivoaka kely amin'ny lohahevitsika izy zany hoe tsika nandray resaka vazimba moa teo zany izy milaza le hoe fady atao amin'le vazimba lasa fampisafiana le izy navahany docteur teo ihany mahakasika an'izay hoe le vazimba nresahana teto dia le vazimba le olona le vazimba fa tsy le vazimba lay resaka ara-panahy tsy zay le ndresana teo fa le resaka ara-panahy indray iny zany amin'ny fotoana mampety azy no resantsika azy fa le vazimba olona no resantsika teto. Eny tompoko ny fomba fanoratana n'ilay hoe Mikea zany araka ny voalazan'ny docteur teo dia ia na hoe kavaza moa filazantsika azy ihany koa andreo mpiaino dia ea ary mifarana amin'ny
zay ilay izy satria nanoratantsika azy ato zany ohatrany hoe somary morona koa any amin'ny teny frantsay ilay fomba ny fanoratany azy atao anatin'ny SMS de tsy ao anatin'ny mbola tsy voasoratra ao anatin'ilay foko 20 izy araka ny fanazavana teo fa mangataka ry zareo mba ho isany ao anatin'ilay foko araka ny volana teo fa mino fa moray zotra amin'izay ihany koa ny fampidirana an'ilay foko hafa le 20 efa nampianaratra amin'izay zany tokony efa mba iseho amin'izay hoe reto le manampy azy miaraka amin'ny temikety ya salama tompoko ny namanato misy ekolo ve ao amin'ilay faritra misy an'ilay Mikea eny tompoko ny ataontsika hoe amin'ny faritra ny tena misy azy zany dia ny faritra Antanimevio dia ny faritra Avre tenatena ny tanàna io tenatena ny faritra io zany efa misy sekoly najorony tamin'ny andron'ny FILIRA valimanana efa misy sekoly any efa misy EPP any dia nitondra indray ny filoha rajonahary mampianina dia efa nanangana sekoly koa izy midikany zany mbola tsy hoe sekoly hatramin'ny baccalauréat fa mety fa iroso makany zany za moa zany felabe tsy tany koa dia tsy fantatra fa mbola antany renseignement zany antany olona zany mikasika an'io fa ny EPP zany efa misy dia ny manao BPC koa efa misy koa ny secondaire fa mbola tsy misy amin'ny amboniny akoatr'izay dia efa afaka miadina efa afaka manao fanadinana efa be dia be ny ankizy zany any afaka CEP 6e dikan'izay efa misy sekoly ara-panjakana mihitsy zany any amin'ny faritr'i Mikea io ary azadinoina fa anatin'ny atao hoe parc taloha izy io parc national fa izao izy efa lasa vakoka irahana miasa amin'ny UNESCO io faritr'i Mikea io zany eny tompoko afaka miresaka ianao ao anatin'ny fandarina FILIRA isika ilay loha hevitra mahakasika ny Mikea eny tompoko ka io mihitsy ny seka tiako antany amin'ny Mikea moa zany misy tsy misy hoe député ve amin'zareo tsy misy hoe karazan'ireo zany autorité misy eto Madagasikara zany misy ve any amin'zareo sa dia juste hoe ohatrany sanatria manko le fahitako an'le firesahana ny Mikea ohatrany hoe zavatra vaovao zany le izy ohatrany hoe sanatria ialantsiny fa olombelona izy ohatrany hoe mieritreretiko ohatrany fandraisan'olona anazy zany ohatrany hoe zavatra le arovana reny dia ohatrany mampalahelo be le mety etan'izay ohatrany hoe tsy mba misy autorité ve zany any amin'le toerana misy na dia eo ary le fitondrana teo aloha manorina fampiana sekoly isan-karazany dia misy an'izay hoe misy ohatra hoe député any be sa misy solombavam-bahoaka any amin'zareo ohatra tompoko sotra tompoko tamin'ny fanontaniana ary anisan'ny fantena manetikitika olona zany izy io tsy mbola manana merany any tsy manana député ny any tsy manana ohatran'izay izy any anatin'ny faritry ny Toliara II dia ny mbola ny resaka fanjakana administratif zany dia mbola aty Toliara ty no manana an'izay ka ny député zareo zany dia tsy maintsy mbola aty Toliara fa ny zavatra nangatany tamin'izay tany farany dia hoe mba za hoa zangy eo tsy mampiditra an'izany fa za mpanao fanadihadiana fotsiny fa hangatahako hoe ho resako le namako azo resahana na manaisy Ramatoa Dokotera Kaiketo hoe mba tokony ampidirina anatin'ny foko satria zany tany amin'ny faritra hafa be dia be nangataka hoe zay koa mba tokony mba maleo tena anana ny foko satria tsy 20 fotsiny araka ny zavatra resahako teo ny foko eto Madagasikara fa marobe na io Toliara io ara efa misy karazana foko 15 ny fanisana azy fa tsy hoe Vezo, Sakalava, Tanalana, Mahafaly tsy zay fotsiny ihany fa be dia be fa ny vazaha mpanjanaka ho any na metra hoe 20 ka ny foko Mikea zany mbola tsy misy fa te mba ampidirina anatin'ny administration anatin'ny tetim-pitondrana zany hoe mba ampidirina anatin'ny foko ho isandre foko 20 sy 20 ny foko Mikea dia zareo zany efa manana azafady ramse ianao nantany teo misy zavatra ho tononiko reto tsy hoe tsy fantatra mihitsy izy io fa
aminao izy mety tsy fantatrao fa aminay nanao nafanany fandiniana sy ny vazaha zay na anisany mampalahelo ho borako eto ny alaheloko mikasika an'io isika eto a Madagasikara tsy mahafantatra ny eto amintsika kanefa ny vazaha avy any velany de mahafantatra zavatra be deaibe mikasika ny Mikea fotsiny tononoko anao zao de misy vazaha nanangana nandeha tany zareo de hoe nanangana hoe tradition en péril de dikan'io de hoe misy fomba mampanao ao amin'ny Mikea ao mety fa overanjavona de Mikea evezo fa misy association natsangana any de misy peuple en danger ny vazaha daholo manao an'izany ny Mikea vivre en harmonie avec la forêt le navigateur de respirer ny Mikea hausse tradition peuple incontournable les Mikea peuple en danger PDB zany ny zavatra efa hitan'ny vazaha de fa nanoratany vazaha boky nanaovany atrikasa mihitsy ary za indray mandeha nanatrika an'io atrikasa io fa en péril mihitsy io foko ataoko hoe foko zany tindom-doza zany io foko io ka tokony mba hojeretsika fanjakana mpitondra fanjakana hoe ahoana marina mba tokony ampitoviana amin'ny foko rehetrarehetra eto Madagasikara izy io fa tsy atao ankila-baoany zany de zay zany no azoko amalina ny teny ramose nantany farany teo hoe tsy de fantatra loatra izy io fa zao zany de voizina eto amin'ny radio Don Bosco aloha voalohany ny atao hoe Mikea tsy androany ihany zay no anao ty fandarany ty fa mbola isy tsy lavina manaraka de mandra-pahafantarany Madagasikara ray manontolo ny ateo hoe iza marina aiza marina zany misy an'izany Mikea zany de tsy hijanona izay ampafantatra atsika eto Madagasikara fa tsy ny vahiny ihany tokony afantatra miresaky motsika eny amin'ny hoe iza no afaka misolo vava sy ny tariny azy eto de ireo ataontsika hoe vato na sonotro ny tany ireo zanaka atao anatin'izay Mikea zay no efa manana ny toerany amina sehatra isan-karazany de reny aloha zany zao no miezaka mampafantatra ny fisiny zany Mikea zany de eto manao fanamarihana zareo anatin'ny SMS hoe ny ministera de tokony ametraka fa tokony tsy atao film gasy na tantara amin'ny radio ny hevitra diso manodidina an'izany zay zany ialana amin'le resaka resantsika teo fa simba fokely sy ny sisa tokony zay zavatra mitombona zany no atao mba tsy handiso ny fieritreretan'ny tsirairay salama RDB inona zany no sakafo Mikea de misy fady ve zareo de teneniko aloha fa mialohan'izay maliko an'izay de vonresaka tamin'ny directeur rako to vao teo vonresaka taminy de raha tamin'ny vao teo vao misy adiny ray ngambany maheno ngambany izy zao mba omeo fitsodrano za matsandra ataoko inga zany izy rako to vao teo hoe iresaka ny karazanareo aza fomba tsikany atsimo tsy maintsy angatahana lalana ny teny an'io de izy hoe ranapavy tena omeko tsodranonareo sy docteur Oliva iresaka ao amin'ny RDB fa manaraka izy ho vahiny eto zany izy anazava bebe koa satria izy nitompo anisany Mikea tompo tanàna i rakotovao teo zany Mikea tena izy zany anisany raha mikorenao aminy mihitsy Mikea io zay zany tsiatro fa entiko amalina le teny teo de hoe ina sakafon'ny Mikea araka ny zavatra andresantsika teo mihaza fiazana biby azo hanina ohatra hoe lambo ohatra hoe sanglais ozy ny vazaha ohatra hoe ny sokina ohatra ny hoe ny zavatra rehetra ao anaty ala zay azo hohanina de hohaniny zareo dia atonony tamin'ny voalohan-dohany mety nihinana zavatra maty izy tsy fantatra fa tafarafara taty dia natono ny zavatra hohanina de manao hanina koa izy mihoty zay voankazo tsy de misy voankazo firiny any fa zay voankazo misy any de io ho tazana indrindra fa ny tately de betsaka any mihitsy ny tately ary isany mahatonga ny olona any amin'ny faritry Mikea tsy de marary loatra ny fihinanana ny ty tately ty miaraka amin'ny sosa
zay efa teneniko teo zay sosa ianaran'le atentsika ty izy de atao hoe oviala na fangitra ihany koa zany fangitra oviala ohatraohatran'izay a any amin'ny faritra atsimo be mako misy atreo anaty tany eo de mariko aminareo koa zany rehefa ty nytenendadanay anay a hoanano andeha alohany andeha ho any amike io de fataro izy a ny zavatra azo hoanina ao anaty tany rehefa iny lianina ino anarany vay lianina ho izy ny vazaha efa ny alina iny mihodina miakavanana de azo hoanina ny zavatra ombany ny zavatra vokatrao zany zay no anabiazana ny ankizy hoe vao mahita vay anareo a mihodina miakavanana de azo hoanina zany a ny ao anatiny fa mihodina miakavio a mahafady efa biazina am'izay ny olony hoe zao a no zavatra azo hoanina ao anaty tany tantely moa zany a ainao ny teny teo hoe misy fadiny ny tantely a ny olona rehetra afaka mihinana an'io kanefa misy fotoana anaovana an'le ohatra hoe amin'ny famorana zaza de misy fotoana tsy hinanana tantely aloha raha tsy tsanga le zaza zay vo ohatran'izay misy fady any misy fady ny zavatra be deabe ny fady any a fa horesantsika manaraka any koa fa be deabe fady ny any tsy mitovy any amin'ny any avaratra misy tsy mety zao a tsy de manana fady loatra fa ny aty atsimo aty a indrindra fa faritry ny mike io de be deabe satria fady efa netiny araka zavatra andresahany ramatoa docteur teo a fady avy aty amin'ny tanan-dehibe ne entiny zareo le fomba mampanony a hatrany anaty ala any zany hoany mike zany a dia mitovy amin'ny fady aty a Toliara ihany a ny akamaroan'ny fady ihany fa manana fady vaovao ihany koa zareo a arakaraka ny fivoarany fierany tao fiarahamona misy azy tao ny 020 22 443 90 nafanareo miditra mivantana na ihany koa ny 020 22 442 09 ho an'ny SMS kosa de ny 033 08 850 02 mariny zany fa toy ny olona ihany a izy a ya misy anso miaraba totoko afaka miresaka ianao tsika rehetra toko miaraba vahiny de miaraba ny sotra toko endota rehetra toko miala tsiny fa ty angalana somary mety fikorena de valana tsiny fanamariana kely fotsiny mba ataoko satria mahalita dianao aizy mahafinaritra eo say ty manampahaizana malagasy karoka malagasy karoka manokana momba ny Mikea Mikea ndio alikuwa tatizo sana sana sasa fa ntena naitako na jiko tamin'ny fahita lavitra avy any ivelany zay tena nanao fikarohana manokana mihitsy vahiny a de fa le fikarohana teo momba ny Mikea io de tena mahavatsina mihitsy de kay tsika malagasy manafahaizana manafahaizana zay de asala maro no tanàna hitan'izay fandara iny sy faroverimbelona fa tokony verina izy de mahasina anazy rehetra foana na efa hitako arany satria makasitana tena mody afaka tirena anaty fahitakavyka vahita andravaka reny fa ifana io misy kosinara oronatsara ity zany mahita fiainany zareo a de matasitaka anareo de makahery anareo koa indrindraindrindra ia tasitraka to zay moa zany no araky nefa voalazany docteur teo koa maromaro ihany reo boky efa voasoratra ireo manampahaizana vahiny a fa eto io zany milaza indrainy aminy hoe efa vita orona tsara mihitsy mameny fiainany zareo any zany de manampy ihany koa reny satria mety misy tsy mahavita miaritra loatra amin'ny famakina ny boky io ihany koa hoe tsy mitovy amin'ny fahatakarana ny fahefa mividy amin'izay resaka fanjifana boky zay a de ny izy rehefa lasa orona tsara ohatrany hoe tafapetraka elaela kokoa ianao mba hita sy mamantatra de zava-misy ao anatin'izay ny SMS tsika ato milaza hoe marina ozy izy a fa toy ny olona rehetra ihany a lay nresahanareo teo a tena manga be mihitsy ny volokodiny a ohatra atsika ihany misy tsara saina fa misy ihany koa zareo a ratsy saina ny amin'le resaka hoe vasimba zany ny tiako tenena atao anatin'izay eny toko salama hoy ianareo a dina avy any fionana lay faritra ala Mikea ve tsy nisy olombelona talohan'ilay a nitsoahany Masokoro sy Mahafaly tao a amin'ilay ala misotra tompoko satria moa zany izy le hoe ala voajanahary
Tamin'ny voalohany tamin'ny nandiniana anio tamin'ny niaraka amin'ny vevefy dia ala kitroka tsy nisy olona mihitsy, tsy nisy olombelona mihitsy fa tonga ny oazimba na vazimba tao dia ny olona ne mandeha mitady fivelomana dia tonga tao anatin'ny ala io izy dia nahita fivelomana izy nahita zavatra azaina dia nahita zavatra hoanina dia fa nanoro-ponenana dia tarina zay zany le tenentsika tamin'ny voalohany tsisy olona aloha ohatrany teto Madagasikara nisy ala be niketroka tsy azo idirana dia tsisy fa tafara tatena nanomboka niditra tsikelikely ny olona na koa amin'ny faritra zany dia lasa tao zany any vazimba dia avy teo dia iny zany le voalohany ho iny fa ny faharoa nandositra ny fanjakana nirina ny olona avy aty tanàn-dehibe taty nakany anaty ala satria ny ala atao hoe amin'ny teny frantsay refuse fandosirana fialokalofana dia tao anaty ala kitroka tao ny olona nipetraka ny afina mba tsy hitany miaramila zany dia ny fahatelo dia faefatra fahadiniko zany fa zao sika mandeha makany dahola afaka mandeha makany afaka manonona trano ao antsika zao dia fahatelo tamin'ny fanjanahantany nanao ny fanjanahantany izy nanao amboletra mihitsy hoe tsy maintsy mandoa karatra tsy maintsy mampianajanaka zany tsy tian'ny olona andeha ampianajanaka zany zay nge hoy zareo fa mahay mampianatra ny zanakay fa manino ianareo no manao didijadona anay hoe tsy maintsy mampianatra dia lasa nandositra izy dia tany amin'ny faritry ny Mikea indray ny faritra tadidio tsara fa tamin'ny voalohany Mikea ny anaran'le ala kitroka Mikea rehefa nisy olona amin'izay tao dia lasa nakatahaka ny anaran'le ala le olombelona monina ao anatin'ny ala no atao hoe Mikea koa zany dia zao koa tsika afaka famiteny hoe foko Mikea tao zavatra Mikea lasa adjectif zany ny Mikea amin'ny lafiny hafa zay zany le Mikea efa nisy olona tao tarinan'le nidiran'ny olombelona voalohany dia le vazimba tenentsika teo zany dia nisy ny Mikea dia nisy ny fandosirana dia zao koa tsika zany zao sahala aminay zany fa niditra tany dia afaka mahafinaritra neny any fa ny any fotsiny tsy dia misy rano firy loatra zay afaka mangataka amin'ny fanjakana tsika hoe anorona trano ipetrahana rehefa andeha ampianatrano zao tsika dia afaka manorona trano ao dia manamafy manatevin-darana zany ny isan'ny Mikea koa zany tsika raha tendeo amin'izay fotoana zay fanontaniana mipetraka ahoana ny fomba nahatongava ny vola tany amin'ireo foko Mikea hoy ny SMS tsika dia tsara ho marina foana fa ry zareo miakatra ho Toliara nge rehefa miakatra zao kosa nagakana rehefa ikatra ny Toliara zareo manana pataloha kilaoty akanjo sakarazany fa reverina any amin'ny faritra indray izy dia miverina amin'ny fiakanjony ka ny vola zany dia afaka ifaneraserana aty any tanàn-dehibe fa ny any mbola manao takalo ny any mbola afaka mahagaga ohatra hoe zahatany zao misy trano midirana dia tsisy lakle tsisy varavarana dia sokafanao fotsiny varavarana dia miditra anao dia zavatra tianao alainao dia alainao tsisy mibedy tsy misy fa ny any zany mbola tsy atao hoe mangalatra ny olona maka zavatra ao anatin'ny trano mbola tsy mangalatra fa ny civilisation na avy aty tanàn-dehibe nge no mandrisika ny olona mahatonga ny olona hampisy ny teny hoe mangalatra fa ny any aminay any Mikea mbola tsy mangalatra zay mbola fanarahana daholo ny zavatra rehetra ny ty mba menana dia takaliko nyty dia ty nalaiko dia ohatran'izany mbola fiarahamonina mbola malagasy tena malagasy ny any tompoko hoy ny fanontaniana ato milaza manao hoe manana fiteny hafa manokana mihitsy ve zany zareo sa ilay teny Mahafaly sy Masokoro mifangaro mampiasaina zay efa fantatrao mifangaro teny Mbezo teny Mahafaly teny Masokoro ny any ary fa misy koa zany fiarahamonina antandroy koa fa mandeha makao dia lasa mifangaro zany amin'ny mandinika ny manay rovavy mandinika ny anthropolojia sy ny linguistique reto dia ao anatiny moako zako le teny zay dia raha matoa moa zany tena manana traika efa amin'izay fa ny fomba indray ny anay zany dia fa fifangarona cosmopolite efa misy fifangarona foko any zany fa te hanana ry zareo foko
Mikea rany fotsiny fa mbola le mitsitokotoko reny zany izy a Mahafaly, Antandroy, Vezo, Sakalava mifangaro de manana teny mifangaro zany zareo fa fiteny atsimo andrefana daholo ny fiteny ihany mbola tsy misy fiteny ohatran'izao tosika teny ofisialina zao noho ihany fa isika zay mpampianatra any zao avy aty faritany hafa zany no mety hampianatra teny ofisialy any fa ny any zao mbola fitendry zareo any no ifanakalozana ka hoy ny fanontaniana tamilaza manao hoe Ireo Mikea no Ireo Mikea ve no anisamponina voalohany teto amintsika atao mihitsy hoe tompotany autochtone toy ny aborigène any Australia, ny pygmée, ny any Botswana, ny Masai any Kenya sy ny sisa de manao ahoana ny fikarohan'ireo anthropologue sy ny hafa mikasika ny toe-batany na ny gène sy ny sisa. Ia araka nefa noazavaina teo ihany fa le voazimba zay ny mponina voalohany manerana amin'ny Madagasikara fa ny taty aoriana zany zay vao teraka ny foko tsirairay raha le olona tonga voalohany zany no resana le tena hoe zany hoe olona voalohany de mitovy manerana Madagasikara le Oazimba fa avy eo iny ny nitatra de nanana ny nampiavaka azy de ny fomba amampanao ny finoana sy ny fanao mazatra fa mitovy ny olona voalohany teto Madagasikara araka nefa nazavain'ny docteur Victorine teo ihany mafisiko ny tenin'ny docteur zay fa tsy ny Mikea akory ny olona voalohany teto Madagasikara fa ny vazimba fa ny Mikea efa olona ohatratsika zao zany efa tenena ohatratsika zao izy akehitriny fa ambarako indray fa ny olona voalohany zany vazimba zany de mbola ataontsika olondia zany olondia ako izy ny fiteny atsimo olona mbola tsy nidirana civilisation de mbola ny fiakanjony mbola mitapitapina tapenana ny mahamenatra zany ny fiainana tamin'ny voalohany de rehefa ny amandroso tsikelikely de efa nisy olona niditra tany de nany miakanjo na mpianatra na nabe hoe ireto fitafy tokony anaovana fa antranterina tsy ny Mikea no voalohany olombelona teto Madagasikara. Ia, raha ny fandaharantsika aloha zany de voafetra amin'le hoe adiny ray no iarahantsika eto nefa ny amin'ny hery mbola ho avy eto ihany miaraka amin'ny vahiny reto namantsika avy amin'ny fobe momba ny teny akademia malagasy ireto noho izany de efa afaka mivonany amin'izay nareo ny SMS izay tsy voavalina izao dia mazava ho azy efa voatahiry ato de ifampizaraina ireo le izy indrindra fa ifampizarana namana teora kodivao de hiteo ny amalina azy amin'izay fotoana izay mety hitondrana ihany koa ny famelabelaran-kevitra amin'ny heriny toy izao zay fa ny tsara marina ao anatin'ilay ndresana teo de hoe tsara ny ampifantarana ny olona ny mahakasika ny hoe manahoana ny fiainana iainan'ireo Mikea araka ny voalaza teo inona andrisika atsika iresaka an'izay fa tsindrina manokana ity no hoe tandondomindoza ny fiainany zareo amintsika miresaka zao ity ngamba no amtinana azy amin'izay hoe mahatandondomindona azy zay ndresantsika fa ny Mikea ande ilay ala tamin'ny voalohany ande rehefa niditra tao ireo olombelona malagasy mitovy amintsika ireo de izy indray no lasa Mikea zany lasa anaran'olona indray le izy anahana foko araka ndresahana teo izay mbola hitondrana sosokevitra ny ametrahana azy ho isan'ny foko fa izao ilay ala Mikea zany dia mira sakafo mira trano fonenana ary mira toeram-pitsaboana ary mira fiainana
ka raha ireo zany no voatotoena ilay ala resantsika le Mikea dia makasika an'le olona atao hoe Mikea dia izay rehetrarehetra izay no nandrisikany hoe andao arovany malagasy sahala amintsika mba hitondra hevitra moa zany mba hampifantarina ny olona makasika an'izay ampampotoana kely sisany ananantsika kely fotsiny niteneniko tafialo tarisy ihany misy aretsaina ngesabe zany ao amin'ny Mikea indrindra eo amin'ny lafiny mozika fitaovana ampiasaina ny riba fanatanterahana riba ary zay no antony hoe mahatsara kokoa zany isiny rehefa teora kotovao eto satria na ny mozika ny fitaovana mozika zany na ny gadona na ny hinina tena fahabe mihitsy hitako tany ivelany zay hoe lanja ny marivaniny zareo zay. Eny ary tompoko ankasitrahana ny fivanianareo miravavy tato anatin'ny fandaharana dia ny olona faly mitsiko mihitsy any ambadika any ny vanay ny rindran-damina tamin'ity maka ity mbola hoeto zay amin'ny herin'ny toy izao anatin'ny fandaharana FILIRA makasitraka namana Roland nikazany sehatra teknika misaotra ihany koa namana Arlanto zay manamboatra ny sary satria izy fotoana dia ho hitanareo any anatin'ny sitan-radio Tombosikoa ity fandaharana ity izahay dia mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa manaraka indray veloma tompoko. FILIRA fitsipika literatiora riba fanabeazana malagasy ranoray FILIRA iresahana ireo fomba fanoratra fiforonana ny teny ireo fiteny marina fanazavana ny atao hoe kanto ny karazany sy ny firafitra literatiora isamparitra kabary sansisa famelabelara-kevitra fanorona ny fomba isan-karazany FILIRA isaky ny alatsinainy amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 ora FILIRA iarana amin'ny tsy lavina Juladibiny aina.